Miarabantsika tsirairay avindray tratra izao alakamisy fa 20 volana septambra izao misaotra an'Andriamanitra trantsika fa mbola manampy atsika ary mampahery atsika amin'ny ady rehetra zay atrehany tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka Itombo Andriamanitra eo velom-pisaoranao izay mbola meno tombo-taona sy tombonandro indray ahafahanay miaino teninao. Misaotra anao ihany koa izay miaro anay amin'ny ratsy rehetra ary koa manovy hery anay mba ahafahanay mijoro mandrakariva aminao. Voninkainao anao izay Tompo, metezainao mba hamela amin'ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra ary koa andrakotra anay amin'ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe mpanafaka ny vahoakany. Nalaina amin'ny Jaona 2:1-20 manao hoe izany nataon'i Jesosy tao-kana any Galilia ho voalohan'ny mpamantarana ka naseho ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Amen. Ny divaizana amboarin'i Kristy ho an'ny fanasana sy ilay nomeny mpianatra ho tandindon'ny ranotenany dia ranom-boaleboka madio. Io lazain'ny mpaminany Isaia rehefa nilazany amin'ny divay vaovao izy manao hoe ao an-tsapahony fa hoy izy hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny. I Kristy no nampitandrina ny Israely ao amin'ny testamenta taloha hoe mpaniratsira aho izy ny divay ary mpitabataba ny toako izay miraikiraiky azon'izany dia tsy henjy. Makafanany olona tokoa Satana amin'ny fampananaram-po izay manamaizina ny saina, mananjalanja sy manadombo ny fandresena nam-panahy. Fa i Kristy kosa nampianatra antsika hampandefitra ny fironana ambany. Ohatra ny hoe ny famovoizan-tena, ny fiainana manontolo zany mba azahoany manapaka ny atendan-kanina dia niaritra ny fitsapana mafy indrindra azon'ny olombelona zakaina ao antsika izy. I Kristy nitaridalana ny Jaona mpanao-batisa tsy hisotro na divay na zava-pisotro mahamamy mahery. Izy ihany koa no nibaiko fifadiana toy izany tamin'ny vadiny Manoa ary nanozina ny lehilahy izay mampitohaka ny tavoahangy eo amin'ny molotry ny namany. Tsy nanohitra ny fampianarana nataony tenany mihitsy Kristy. Zava-pisotro mahasalama sy mamelombelona ny divay, tsy ny lona izay nomeny ho an'ny nasainy tamin'ny fampakaram-bady. Rehefa tsapan'ireo nasaina tamin'ny fanasana ny hatsaran'ny divay dia nipetraka ny fanontaniana izay nitarika ny mpanompo hitantarany fahagagana. Zendana loatra aloha ny olona ka tsy afaka nihevitra n'ilay nahatanteraka asa mahagaga toy izany. Noho ny farany rehefa nitady azy izy dia indro efa lasa moramora izy ka na dia ny mpianana azy tsy nahita azy. Nitodika nakany amin'ny mpianatra izao ny sain'ny olona. Voalohany izao no azon'izy ireo mampahafantatra ny finoany an'i Jesosy nolazainy izay efa hitany sy izay rehetra reny tao Jordana. Ka nitsiry tao am-pony ny maro sy ny fanantenana fa efa nanangana ny mpanafaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Niparitaka naneraka ny faritra manontolo io fahagagana io ka tonga tany Jerosalema. Liana indray ny mpisorona, liana ny loha olona nandinika an'ireo faminaniana manondro ny fiavian'i Kristy. Raha fitinina ny mofonainantsika androany dia tsy misy zavatra izay mampifanohitra amin'ny fampianarana ataon'i Kristy sy ny amin'ny tenany sy voalaza rehetra ny amin'ny testamenta taloha. Fa niezaka mandrakarizy ny hanazava ary koa ny hatsapahany tsirairay avy fa efa tonga ankehitriny ny famonjena. Ary ny fahagagana izay natao dia mba hinoany rehetra fa izy tokoa ilay ho avy ary izy ilay efa nandrasana. Zavatra rehetra miseho dia nampitandrina ihany koa ny amin'ny fitaizana ny vatana satria tsy tiany Tompo tokoa raha halemy isika ka mora alain'ny Satana fanahy, mora halavony ny amin'ny zavatra ratsy. Fa tiany mba tanjaka mandrakariva satria mbola anatin'ny ady izay fanaovany tsara sy ny ratsy tokoa isika. Mba aminao tokoa ny izany teny izany amin'ity anio ity. Alao hery ary
fa eo aminao tokoa Kristy ary vonona anao fahakakana ho anao. Amen. Renay malala tsara indrindra mbola misaotra anao indray ny amin'izany teninao izany ny amin'ity maraina ity. Tompo malala ho misaotra anao izay mitahaka anay mandrakariva ny amin'ny fahazavana ary ihany koa tsy mba mandaho anay fa manome ny hery sy mandoro lalànay tokoa amin'izay rehetra tokony atao. Mangataka aminao zay Tompo mba omeo anay ny fahalalana feno sy ny fahendrena mba ho tahaka ny zaza mpakatoa tokoa izahay eo ampanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.